nanao an'io manjaka miadan'io zay aloha no fanarahana hoe be da be le zavatra tokony atao fa dia hoe ndao manjaka miadana ny lapa manjaka miadana aloha no karakaraintsika satria kosa ny fiangonana efa nisy nanao teo alohanay ny tenoro ny zavatra hafa efa mba nisy ihany koa fa ny anay a dia tena ny lapa manjaka miadana dia niaraka nanamboatra ihany koa ny fanjakan'ny lahy sy ny fanjakan'ny vavy mpanjaka zany a des rois et des reines nisy ny olana dia olana efatra natao nisy tamin'izany fotoana zany olana politika olana arabola olana arateknika fa olana koa ara-drazana reo anankiefatra zao ny olana politika dia misaotra an'Andriamanitra fa nisy andray aman-dreny teo président Ravalomanana dia anazy ny valopolo isan-jato n'le olana politika na 50 koryary ny azy any ny ambiny sisa fa lafiny arabola dia tonga amin'ny fitenenana hoe vola fitady eri-pofanary ny olana ara-teknika dia niara-ny asitsika tamin'ny ingénieur niara-ny asa tamin'ny architecte afaka sanina tsara zany na olana ara-teknika fa ny olana lehibe zay nanahirana foana dia ny ara-drazana satria reto andrina tompon'ny tantara reto ataoko hoe mainty tompon'ny tantara ihany koa satria azadino a fa nandray anjara be da be tamin'io tantarany rova io rzareo reny raha tiana ho fantatra mba tsara ho fantatry ny taranaka teo reny nisy mihitsy le natao hoe lafika zany hoe rehefa ho alevina ny mpanjaka ny andrina dia mila lafika le lafika io a mbola velona dia efa atao ao enjany zany nefa ndry zareo dia nanaiky noho n'le fankatoavany fiandrianana fankatoavany an'le hiérarchie tao amin'ny n'le fiarahamonina nisy antsika nidinidinika niaraka tamin'ireny tsy maintsy natao foana anika na ny vovoka zay nihitsana tamin'ny an'le lapa manjaka miadana io dia tsy azona ohatran'ny hoe raisinyrofina misipika na kony dia ariananary misy fomba misy toerana azonao ametrapetrahana an'le izy taty amin'ny farany moa dia mba nisy nangataka hoe ahoana le vato hoe le vato ny sorona zay mba te ahazo izy moa tsy te ahazo ny tantarantsika teo anatin'ny nyrova io dia an'ny fanjakana malagasy dia lasany no miverina ny fiandrianam-pirenena ny malagasy 1960 dia miverina amin'ny fanjakana malagasy zany le rova rehetra tandre moa fa eto Madagasikara misy rova tsy an'ny fanjakana malagasy fa an'ny privé an'ny tsy miakina ny andrinan'izao anazy iny ary anazy rery fa tsy an'ny fanjakana fa neny manjaka miadana neny rova eo misy antsika io a dia tena lasa ny fanjakana tanteraka dia nefa dia na ny fanjakana ary dia tsy nekeny reto le lazaiko anao hoe ara-drazana mba amoizana ny resaka hoe makavato anao dia ataonay ary ty vovoka ty ataonay an'izao tsy maintsy hifanaraha nefa ny fanjakana ny tompony marina fa maso manidy ny fanjakana amin'izany zavatra zany nefa mba fanajana ary koa fankatoavana ny tantara dia tsy maintsy ny fanaisana zany zavatra zany dia miverina amin'ny resaka le hoe ara-teknika fitsoron'le izy tsy maintsy nijerevana aloha ny fototry le tao amin'le tao-trano io hoe manahoana mbola matanjaka tsara ve ny tany eto dia niaraka tamin'ny laboratoire national travaux publics et sy bâtiment moa zany LNTBB zay mbola misy ary mbola mitsoro ankehitriny dia natao daholo mihitsy ny étude de sol jerevanyty ny zavatra tapaka
dia hoe tsy azo atsangana fotsiny amin'izao fa tsy maintsy amafisina. Dia lazaiko anao fa nahatratra 23 ny pieu napetraka tao. Zany pieu zany a ny habeny a eo any amin'ny 60 centimetre no any kely indrindra, misy mahatratra 1 mètre 1 mètre 20 ny lehibe ao anatin'izy. 3 amin'izany natao ao ambany ao. 5 azafady 5 fa le 3 a ny alany nandefasana an'izay le pieu zay any ambany any 3 metatra. Zay ianao zany vao mahazo tany mafy, tsy tany fa vato. Fa raha tsy zany a dia iozongozona tsy hijoro tsara le izy. Zany asa zany zao raha tonga ao anao dia tsy mahita an'izany satria any ambany any izy. Fa kosa mahazo matoky ianao hoe mandrak'izay le mijoro eto ambony. Ary zany zavatra zany a ny zava-dehibe tsy maintsy natao ary tsy maintsy tenenina koa mba ho fantatry ny taranaka. Misy plan zany miaraka tamin'ny architecte Topokla Rabariarivelo, miaraka tamin'ny ingénieur Rialin sy ny namany miaraka tao nandinika an'izany. Zany no ataoko hoe ny lafiny teknika sodran'Andriamanitra, fa sady manana architecte ianao manana ingénieur miara-miasa eo dia miaraka mifandinika azoeterana tsara. Le lapa io ny zavatra ny fanarahana kosa dia zao hoe tsy maintsy mijoro araky ny endriny teo aloha le lapa. Raha tsy diso efa elaela ihany moa zany, efa 10 taona mahery, mahatratra any amin'ny 160 000 lanoany ny isan'ny vato. Izy io dia natao mihitsy photogrammétrie, natao lazérométrie nanaovana an'ilay izy. Dia nijerevana mihitsy ny vato tsirairay hoe manao nyity, manao nyity, manao nyity. Dia ny vato tsirairay dia tena nasiana numéro mihitsy, nasiana repère mba ahafantarana nisy sy amiarena anazy. Satria nisy vato tsy azo naverina, nisy vato azo naverina, misy vato tsy nesorona mihitsy. Zany karazana zany. Azonareo an-tsaina tsara kosa e. Le afo be takan'inona zay nandoro dia nametraka an'le vato betsaka ho simba tao anatiny, indrindra nefa ty anatiny. Ianao anefa mba te hiaro ihany koa hoe le mahavakoka an'le izy dia tiana hotehirizina le teo taloha hatrany hatrany zany. Dia ny solona zay tsy mety tsony dia ny soloina fa tena amin'ny fomba ataoko hoe scientifique ary moderne na miarenana an'le vato. Dia misy fomba mihitsy le atao hoe charte d'Athènes, charte de Venise, zay milaza hoe ahoana ny famiarenana, ny fananganana indray reny le monument historique ireny. Dia misy fomba ary misy lalàna, misy fepetra ao anatin'le izy zay tsy maintsy hajaina. Dia izany dia samy niezaka daholo nanao an'izany zavatra rehetrarehetra zany mba ho araky ny ilana an'le izy sy koa indrindraindrindra mba tsy handava ny aty ivelany, satria ny tsika mety ho vitantsika samintsika samy malagasy fa ny any ivelany koa manana mahasarotiny azy izy hoe izao vo azony klasena patrimoine mondial. Te lazaiko ianao fa raha ohatra ohatran'ny hoe ravatany nandresaka, tsotsorona nandresaka, raha nomeno adiny 2 amboniny dia mety ho vita le asa. Tsy adiny 2 fa fomba fiteny. Sahako mihitsy ny teny fa na lafiny mahasarotra an'le asa dia efa ataoko ohatran'ny hoe vita ny mahasarotra azy. Any amin'ny ny ataoko hoe 5-valopolo tsy teny 20 fa mahasarotra an'le asa dia efa any amin'ny 20 any hoany, 20 isan-jato, 80% ny fahavitan'ny asa. Inona sisa tavajanona, sisa tavajanona tsy vita dia muséographie raha marina. Le zay zavatra zay miaraka amin'ny habillage intérieur hoe ahoana
mety ny zavatra mety anahirana dia fitadiavana sy fikajina ny karazan-kazo zay tena raha hoe le tantara tokoa no ampiasaina mety ho sahirantsika ary sahirany mitady an'le azo tena mety nefa tsy ny azo ny tiananantsika andro zany a nohatrany hoe asa sisa tokony anaovana an'izy nangataka koa zany zareo aty amin'le saritare reny mba ohatrany hoe azony olona sembana vangina hidirana zany zavatra zany anefany a dia manova koa ny ataoko ohatrany hoe ny architecture le trano ny aty anatiny satria zany tsy maintsy misy azony chaise roulante hidirana hiakarana hatrany etapiny dia hoe ahoana anaovana an'izany tsika tsy nanana ascenseur tao tsika tsy nanana an'izany fiakarana zany tao fa azo atao le izy rehefa hifanarahana justifiena azavainy ny antony zany zavatra zany dia azo atao tamin'izany dia efa nandehabe ny resaka hoe isen'zaony isen'zaony isen'zao hatramin'izany hoe hipetraka any raha vanomanina dia misy hoe appartement ny hoe appartement hoe hipetraka any dia milaza aminao a fa tsy nisy an'izany na piesy anankiray ara tsy nisy an'izany fa kosa ny fieritreretana hoe asiana ascenseur dia tena nieritreretina tokoa hoe ato amin'ny ilany ato tohatra ato ataontsika ascenseur raha mety fa ny fanapahan-kevitra mbola tsy nindraisina satria mbola tsy nifanarahana l'izy tsy hanao rery io e tsy hanao tiako lazaina hoe ianao mpitondra ary tsy hanao merina fa satria ao anatiny io a tena manan-karena mihitsy io fa ny tantaratsika manomboka hatrany avaratra ka hatrany atsimo Madagasikara ao tsika malagasy manontolo zany ny tompony tsy nanana sy andrefana marina fa manam-pahefana ianao amin'ny fitondrana satria zay no araka mipetrapetraka anatin'ny lalam-panorenantsika marina zany fa mba ho fanajana ara-drazana fanajana ara-tantara dia tsika samyntsika aloha avy eo entina any amin'ny UNESCO misy ambaratonga misy comité misy centre misy an'izao mitondranao an'izao izao eritreretiny atao azavainao ny antony lazaiko ianao fa tamin'ny fotoana nananganana n'io saina io nametrahana n'io saina io teo amin'ny lapa-manjakamiadana adihevitra be ny anay sam'izay ahoana atsangana apetraka ve le saina mbola tsy tena vita izy ity fa tena marina ve fa hoe 80% vita amin'le asa ho ajorontsika ve le saina dia taonina anao hoe ankarandrasantsika io dia ohatrany tsy nanao nininitsika apetraka tsika io nefa tsy tena mbola vita tanteraka zany ny adihevitra tao anatin'le izy fa dia mifanarahana tao dia hoe ajoroy e dia zao hoe samy malala ny tantarantsika samy malala ny tantarantsika hoe tsy nierahan'ny mpanjanaka nakana ny reny nofo sy vovoky ny mpanjaka ireny tetsyterona ny avany lafy na ny avany ambomangana nakana an'izy dia nametrahana azy tany anaty rovo tsy dia niarahana zany fa nininona tao mba tsy ankohofatsika amin'ny mpanjakatsika zay nitopoitsika tamin'izany fotoana zany dia hitanao fa naneny fitome-dalana raha nafindra ny fitome-dalana tao anatin'ny tantara dia zany zavatra rehetrarehetra tsy mifanarahana nefa dia nataony tsika kosa taty aoriana dia ohatrany hoe manana maizy atsika manaja ny tantarantsika ao anatin'ilay izy ianao zany tsy mankahatra n'lay izy fa mamerina n'lay izy rehefa ampitaina amin'ny zavatra zay nataony
mpanjanaka nefa tsy ekeny ny teny ao anatin'ilay zavatra. Lafa ny arabola dia ozy ny zavatra natao dia hoe tsika malagasy samy irery no andao anao ezaka aloha amin'ny voalohany dia hitantsika eo manaraka. Dia zany hoe ny olona tsirairay mihitsy zany no nandray anjara tao anatin'le amin'ny lafin'ny arabola. Fa dia io izy io vola be ny lany tamin'io. Omeko chiffre ianao dia za dia miteny aminao fa mahatratra any amin'ny 20 milliards ariary ano any raha ny ambaratonga nanaovana an'le izy no jerevana. Ny tena fanondriana tanteraka mihitsy dia fitaina tanteraka mihitsy ny ao anaty rova. Ao anatin'izany zany a ohatrany hoe manampisoa hetrany vola fa tsy ny resaka manjakamiadana fotsiny fa dia manjakamiadana no ataontsika voalohany. Dia nalefa tokoa le antso, nalefa tokoa le fanazavana, dia be tokoa nandrotsaka vola araka ny tokony ho izy. Any anatin'le boky izay mivoaka any ataon'le hoe le futur retrouvé dia misy fitina résumé ao anatin'io milaza hoe zao fandehan'ny arabola. Ary dia misy ino fitenareo azy ankehitriny, misy site web mihitsy ahitana an'ilay izy hoe zao ny détail hoe ianao Ngarakoto Ramatoa Rasoa nandoa zao nandoa zao nandoa zao. Dia sahako miteny aminareo fa tsy maintsy tohiny ianao rehefa mahita olona misotro ronono retraité maka ny anjara volana izy any amin'ny pensiony azo ny anjara volana dia mandalo izy aty amin'ny comité national du patrimoine dia mandotsaka 1000 ariary 200 ariary. Tohiny ianao amin'izany hoe vola efa kely de kely iny mbola anombinany any a anomezana satria te hijery an'le rova mitsangana izy hoe io. Satria fantatsika tsara ny tantara fa tamin'ny novembre 1995 namahy an'io dia petsaka koa ny ranomaso latsaka. Tsy natory tamin'iny alina iny fa dia mijery an'le afo miredareda tamin'ilay izy dia mifo samboaravoara azy zany petsaka koa. Ka rariny loatra raha ohatrany hoe mba mandray anjara le olona na dia 200 ao raha ny zakany fa nisy nandray anjara tao 200, nisy tao nandray anjara 1000, fa nisy koa alina amanetsiny tapitrisa tao anatin'le izy zany zavatra zany. Ary zany zavatra zany a ny mahafaly miresaka mazava tsara zany lafin'ny arabola raha tsy diso mbola arijerevana hoe www.cnpmadagascar.org. dia zany zavatra zany a misy valeur ao anatin'le izy zay tsy azonao atao tsinitsinina. Ary zany zavatra zany natonga anay tao amin'ny CNP dia teneniko taminao mihitsy fa tena izahay tao dia tena bénévolat tamin'ny voalohany. Tsy mety zany fa nao ohatran'izao nge mba misy indemnité ihany alohan'izao alohan'izao toza raha ohatra ka zany ny eritreretinareo dia alohantsika tsy miaraka. Fa ny tena ro nandray anjara amin'ny zavatra io dia ianao ndray ve ny mbola angataka andoatra ao fa tsy mba handrotsaka. Mba tsy tenenako hoe ampahambetsaka toy izay malagasy daholo malagasy daholo fa zao koa olo ny fanentanana antsika samitsika dia malagasy io zany ao anatiny koa ny mpandraraha ao anatin'ny société zany ny tiako tenenina hoe nandray anjara tamin'izy. Rehefa mijery ianao ao anatin'n'le liste n'le mpandray anjara dia neny président Ravalomanana ny voalohany indrindra zay ny azy. Manarakaraka ngia fantatrareo angamba mety amin'ny raha Zafimiary ny azy ny manaraka ao dia manaraka amin'izay ny ambiny. Misy nanenana be nanenantsy président tsy maninona fa zay ny zakako. Ary zany zavatra zany a mba tiako ho tenenina ny maro hoe tsy marina fa mivola ny maranga fa zao Andriamanitra koa mahay zavatra tsy takatrao, mahay zavatra tsy takatrao.
ka vola fitady heripo fanary zany zavatra zany a io izy io mitsangana io tsisy tao na $1 raha avy any velany no nefa vita teo le izy tsika hoe ndao am'izay afaka mantontomaravarana angamba tsika zao any velany mba ilazana an'le hoe jerevo fa noho ny fitiavana isan'ny malagasy an'le izy dia navita na volovolo zay amin'ny tana ohatran'izao dia mba mandondony zay anaovana ny ambiny zay. Amin'izay lafan'izay dia aleoko atao hoe tsy tompoko satria tsy tao anatin'le zava-nisy tsy tao anatin'le zava-nisy raha tsy ohatra nga ka hoe andao hoe miona kelitsika dia mifanaraka dia inona ny protocole ifanarahana ny lalatsaina andinihantsika an'le izy ifanarahantsika miaraka amin'ny mpiaramonina io toko tenena samy tompony satria averiko indray fa io a marina fa tao anatin'ny fanjakany merina fa tandremo fa ny fanjakana hafa tany velany koa ny sakalava ny tandroy ny taria takarana sasana zany nisy ny fandraisana tao anatin'izy tsy maintsy mifanaja amin'izanytsika. Miara-miasa amin'reto international reto dia misy fomba sy misy fitsipika zay tsy maintsy hajaina ka rehefa tsy mananja an'izay dia en danger. Hitanao fa takaneny Ambomanga ohatra rovana Ambomanga dia tena hoe patrimoine en péril efa reconnu ny valeurany ny tantara momba azy fa no reo le construction manodidina zay mitady hisy hôtely ohatran'izao dia lasa en péril le izy zany hoe mety iverenana indray fijerevana an'le izy dia hotsoahana ao anatin'ny n'le hoe maha-patrimoine mondial n'le zavatra ka raha ny Antananarivo ny lesahanao dia za dia milaza aminao fa manahy aho satria zao nahita tamin'ny volana tamin'ny 2019 nisy appel d'offre nataontsika malagasy momba neny rova Manjakamiadana rova n'Antananarivo ny rova moa dia izy rehetra mitambatra fa lapa ny tsirairay amin'ilay izy ka le lapa tsy lapa Manjakamiadana nanaovana appel d'offre fa ny lapa momba neny manampisoa neny tranovola dia misy koa hoe kianja masoandro zay tsy tao anatin'ny tantara mihitsy zay tsy nisy an'izany teo rehefa dinianao le izy tozy ianao hoe fa maninona e tsy aleo aloha fitaina le eo tokizay isahana zavatra maro io moa samy manana ny fomba fitserina sy ny fomba fiasany ny tsirairay tsisy fanomezantsiny zany dia tsika malagasy mialo dia anisan'ny faly voalohany a rehefa vita sy mandroso le izy tena valy aho satria amataonany maro 10 taona 7 taona no nikarakarana n'izy io ary tena nandaniany rondoa tsy nandraisam-bola nandaniana fotoana niarahana tamin'ny olona maro nanaovana an'ilay asa ary misaotra an'Andriamanitra fa tamin'izany fotoana izany a dia nanana hotononika eto ny anarany olona anankiroa manokana izahay tao amin'ny comité national patrimoine zay era-tany no fahalalana sy ny fanekena ny fahaiza-manaony sy ny fahalalany dia tompokila Ramangasaona Guy Suzon dia inga rafolo arvony zany zavatra zany a ny olona takandreny a dia olona sarobidy amintsika malagasy ary manana ny entiny mihitsy izy amin'ny zavatra ny traikefa sy ny fahalalany era-tany rehefa misy zavatra ho atao dia tsy afaka manapaka fotsiny amin'izao ianao fa tsy maintsy ifampiarahana.